Fa amin'izao hakatoko ny fetim-pirenena izao dia misy ary ny fanompoam-pivavahana izay notanterahana tetsy amin'ny fiangonan'Anatirova, fanompoam-pivavahana fangataham-pitahiana amin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra ny firenena malagasy ihany koa amin'izao fetiny asaramanitra izao. Tsy mba hiala aminao ny famindra-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako i Jehovah mpamindra fo aminao. Io ny lohahevitra nosafidiana nandritra ny fanompoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho an'ny firenena izay nitotsain'ny maleriva tetsy amin'ny fiangonan'Anatirova. Fotoana nahafahan'ny mpitandrina Randrianarysofy Stefan Jacob izay nitarika amin'ny fotoana ny anjon'ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny vahoaka malagasy sy mpitondra firenena amin'izao akatoky ny asaramanitra izao. Nanamarika amin'ny fotoana ihany koa ny hitsidiana fohin'ny rova sy ny famidinana fohy ny tantaran'ity toerana manana ny maha-izy azy eo amin'ny firenena ity. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ireo olo manan-kaja maro. Isan'izany ny filoham-pirenena Rajonary Mampianahery mivady, ny Prime Ministre Roger mivady ary ny PDS n'Antananarivo Andriamanjato ny asina mivady ihany koa.